enina novambra 2016 enina novambra 17 feno 20 taona katroka androany ny namay ny rovan'ny Manjakamiadana 20 taona aty aoriana mbola mitoy ny fanamboarana azy araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka vola ravafy sy Tsirakotoasono mitatitra izay vaovao izay. Mbola mila vola sifika hatramin'ny 12 miliara ariary ahafahana manarina tanteraka ny rovan'ny Manjakamiadana araka nambaran'ny ministry ny kolotsaina ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny fiarovana ny vakoka Rabenirina Jean-Jacques raha ny fanazavana ny entiny ankoatra ny fananganana ny fototra-fitrasa dia misy ihany koa ny asa tanterahana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haingo ary ny fitaovana samihafa tao anatin'ny rova. Famerenana ny rova amin'ny endriny teo aloha izany hoe mialatsina mampiasa ny teny vazaha hoe lay authenticité izay efa azo sary moa zany efa voatahiry daholo ny sary eny fa na ny fipetrakareo vato anamboarana ny rindrina aza dia tsy maintsy hajaitsika amin'ny tsipiriana zay zavatra anankiray reo entana sisa tsy may koa dia efa voakajo koa amin'izao fotoana izao ary misy ara ireo mpanao asa tanatsika izay manana ny fahaizana afaka manao satria misy manana sary zay ramatoa Allemana moa tena misy aziny ny manana andreo sary reo afaka manao ny reproduction ny fanaka sasany maiteny mirova fa reo sasisa tsy may zany dia voatahiry ara-dalàna moa zany anisany andreketan'ny ministeran'ny kolotsaina moa zay sy ny CNP na ny comité national du patrimoine. Nambaran'ny ministra fa mbola tsy ho antanany fitondrana malagasy ny vola namboarana ny rova mbola mandeha amin'izao fotoana izao ny fandraisin-dahatra ny mpamatotsy vola avy any ivelany dia izany aza dia efa misokatra ho an'ny rehetra ny fitsidiana ny rovan'ny Manjakamiadana.